teny gymnase Couverté sy amin'ny Korondrano ny etsika forum alternative etsika zay entina anitanana ny olona fiarovana ny tontolo iainana Rivanarivo Lucien Andriantsoa. Samy entanana ny olona ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny planeta misy antsika ahatongavana amin'ny fampandrosoana maharitra. Io tanjona ny etsika forum alternative karakarain'ny Gaia Solution. Toerana iray mampifondrona mpandraharaha maro miasa misehatra ny fampandrosoana maharitra ity etsika ity. Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny etsika ministry ny fizahantany sy ny asa tanany René Andreas. Fanentanana maro samihafa, varotra fampirantiana no hita mandritra ity etsika ity. Mpandraharaha, fikambanana no ONG maro no mandray anjara amin'izany. Ankoatr'izay, misy ihany koa famelabelan-kevitra momba ny olana mipetraka maneran-tany toy ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Mifandraika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay vita somatsara ny fifanana ny rano tamin'izareo Espaniola mikasika ny fiarovana ny sosona ozone. Horatsika avy hatrany ihany koa izay miaraka amin'ny Solange Rakotoanosy sy Safidy Andriamampiantona.